Marina fa anisan'ny hitetikasa tafiditra anatin'ny fandaranasa ny hitranobe ny varotra irisa-pirenena Amerikana sy ireo mpiara-manantoka amin'izay ny fananganana ireo trano lehibe raha ireny antsoina hoe building na ny gratte-ciel ireny raha ho an'ny eto andrenivohitra aloha eto am-panombohana raha araka ny fanazavana azy moa avy teny antoerana. Fa lafiny ara-tsosialy ihany koa no mbola hanoizantsika ny vaovao indray nampiakapeo ary ny antso ny mpitondra fanjakana andray andraikitra manoloana ny sehon-javatra misoritsoritra ho fisolokiana araka nambaran'izy ireo mpisolotena ny mponina avy ao Toamasina ao izy ireo moa dia milaza fa voafitaky ny orinasa mivarotra fitaovana elektronika iray nanamoro mpanao gazety ary izy ireo androany maraina ary nitaky ihany koa ny fanonerana ny vola izay efa nalohan'izy ireo. Ny antony amin'ireny mpanao gazety zany dia izahay reto dia solotenan'ny olona voasoloky ny orinasa iray eto Antananarivo, orinasa nanao an'ilay projet ordinateur pour tous dia nanantona ny tany Toamasina izy ireo dia nandray anjara daholo ny vahoaka ny Toamasina misy 1170 izahay no nandray anjara tamin'io dia tsy tonga ny ordinateur hatramin'izao ka izahay zany dia tonga aty Antananarivo mihitsy satria aty no misy ny siège ny orinasa io dia manantona aty izay Antananarivo ihany koa renivohitra dia manao antso zany izahay amin'ny fanjakana mba hijery anay fa izahay zany zao amin'izao fotoana izao dia mitaky ny amerenana ny volanay zareo manao an'ilay hoe contre valeur izahay zany tsy dia mariska loatra ny amin'izay satria tsy mifanaraka amin'ilay volanay any ny zavatra omeny anay ka izahay zany zao dia mitaky ny amerenana ny volanay izahay reto dia misy ray aman-dreny misy solotena mpianatra barikadiny misy solotena mpianatra université privé dia izay zany ny antongavanay aty hoe mangataka izay mba hojeren'ny fanjakana sy mangataka indrindrindrindra ny amerenana ny volanay izahay zany tsy dia mariska loatra amin'ilay hoe contre valeur.